Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny alatsinainy 2 Desambra amin'ny 9 maraina hatramin'ny talata 2 Desambra amin'ny 9 maraina. Tsy misy ny filazana fampitandremana ho an'ny morontsiraka nefa entanina kosa isika mpampiasa ny ranomasina mba ho mailo hatrany. Morontsiraka Atsinanana, tanjona bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy, anorana malefaka amin'ny fiandohan'ny fehim-potoana, ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, adiny mpanonja ny ranomasina, avy ny onja anodidina ny 2 metatra. Tanjona Angotsy hatrany Mahanoro, anorana tandrifon-drahona indraindray, ho avy avaratra na avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora, adiny mpanonja na anonja be ny ranomasina, avy ny onja 2 hatramin'ny 2.5 metatra. Mahanoro hatrany Taolanaro, anorana tandrifon-drahona amin'ny tapany atsimo, ho avy avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora, hatratra 70 kilometatra isan'ora indraindray, adiny mpanonja na anonja be ny ranomasina, avy ny onja 2 hatramin'ny 2 metatra. Taolanaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena, anorana tandrifon-drahona manakaiky ny Taolanaro, andrahona amin'ny tsitokotoko kosa any Akafa, ho avy andrefana na atsimo andrefana ny rivotra ka ho 10 kilometatra isan'ora, adiny mpanonja na anonja be ny ranomasina, avy ny onja 2 hatramin'ny 2.5 metatra. Morontsiraka Andrefana, tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankapo, ho maina amin'ny ankapobeny, ho avy andrefana na atsimo andrefana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, adiny mpanonja na anonja be ny ranomasina, avy ny onja 2 hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Ankapo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro, anorana tandrifon-drahona ny Vaomaraina any avaratry Maintirano, andrahona vitsy kosa any Akafa, ho avy atsimo andrefana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora, ho avy atsimo Atsinanana kosa ny maraina ka ho 10 kilometatra isan'ora, adiny mpanonja ny ranomasina, avy ny onja 2.5 hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava, anorana tandrifon-drahona ny maraina, ho avy avaratra andrefana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, ho avy Atsinanana kosa ny maraina ka ho 10 kilometatra isan'ora, ho tonina adiny mpanonja ny ranomasina, avy ny onja ho latsaky ny 4.9 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby, anorana tandrifon-drahona mety arakotroka indraindray, ho avy avaratra ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, ho tonina adiny mpanonja ny ranomasina, avy ny onja 4.3 hatramin'ny 4.7 metatra.